fa ninninna ataon'ny mpanao gazety, ninninna zavatra lazain'ny mpanao gazety ka tonga ny afaka pitso mbola izara 5 millions andray 5 millions avy ny solombavambahoaka de iazakazaka ny avy tsy misy firenena re olona ka itsakitsana ny lalàna de normal zao zany za samy teny amitsika hoe satria zany azo ataony manitsakitsaka lalam-panorenana zay lalàna fototra ka inona moa tsy angalarana koa ka inona moa tsy angalarana vary eny tambary inona moa tsy amakina magasin infraction zany crime zany sala amin'ny hoe manitsakitsaka lalam-panorenana fa maninona ny olona manitsakitsaka lalam-panorenana no mandeha ho azy maninona ny olona manao corruption active itapokitapirenena no mandeha ho azy maninona ny olona manao détournement na volam-panjakana no mandeha ho azy taizany nisy an'izany mampime mampalahelo mampatezitra ny hoe am 12 sasany iny tonantonana le filohan'ny antenimera-pirenena miaraka amina député de hoe reto zay mitondra lista zato de iny le président de république lista 412 vere olona na ataoko hoe société farany zay tsy mainy inina indrindra mampiasa olona 20 araka manao recrutement de hoe reo misy piasa 512 misoratra anarana tompoko fa anao koa le entretien zareo tino alaiko fa sisan'izay dana mody izay no natao tao iavolo tsy mba menatra kory le filohan'ny république tsy tena hoe ridicule tsy nanana minimum na respect an'izany hoe fanendrena premier ministre zany ka hoe 412 ny menareo mba meo ndray andro zany mba hanaovako iresahako amin'izy ireo fa de menatra olona avokoa reo le misehoseho rehetrarehetra tao ry Fredy Mazoasy Erika Rajonary tao ry izavy tsy ho voatoniketo ry le nampiseho anarana fa tena hoe ny nato efa vita ny décret fa nareo andana mody taizany mbola nisy hoe mangataka liste anao de tsy anao kory entretien na forma mba ampisehona ny vahoaka hoe zany tena nijery mihitsy le olona hoe izany mety amitsika izany mety aminao vahoaka tsy nanana forme tsy nisy minimum de respect an'le asanao fa de zao tsy ara-dalàna ny décret tsy ara-dalàna ny démission tsy ara-dalàna ny article 54 ny forme moa de natao forme sauvage tena faran'zay ridicule indrindra hoe adiny telo de tsy niraisina kory le olona 412 fa tonga de ny décret navoaka eny amin'ny TVM ny hoe hoamenanao tsy hoela vo vita ampandraisana an'le lista TVM namoaka hoe homenanao tsy hoela ny anaran'ny premier ministre ore olona fa firenena ino ty Madagasikara itya firenena ino ty Madagasikara tya marina fa babakoto ny misy babakoto eto amitsika république bananière isika fa betabe ny république bananière au Afrique fa misy minimum de respect aseo misy minimum na dignité misy minimum oui manompoka androany zany de raisiny filohan'ny république izy 412 menada dia rapitso anendry ny premier ministre tsika fa naninona tsy natao am'izay andre mato filohan'ny république io savy le téléphone avy amin'ny France efa tsy laitra itsony efa tsy andry itsony andrasany maro mo ovina raha matovoangy ny giadiny eny amin'ny fitsirana tsy ara-manidina amin'izay nahatafitany zay ary mety hindrana kamba anao kely ny famakafakandra mato namana lalatina rakotondra zafo hoe ndore vahoaka itondrana saina izy de ty afatsika hoe enao no mafy indrindra enao no mazana indrindra ka dia raisinay amkafalina fa tsy kilalao moa zany le raha-pirenena mampatrika tsy de afaka anao an'izay tsika fa alaotsika foana mandonda tabatra alaotsika foana mikikika alaotsika foana mandresy lahatra fa na tiana na tsy tiana tsy maintsy horesy lahatra ny vahoaka na tiana na tsy tiana tsy maintsy hafantatra ny vahoaka ny amin'ny hoe ny fijorony ny fietsiny no mahatonga andra matokolodina iriari eto Antananarivo
mba taiza re olona nisy an'izany teto ambony ty tany ty hoe efa navoaka ny la gazette de la grande île inefatra ngamba zay ny sarindramatoa Claudine miaraka malversation financière ataony fa mbola indramatoa Claudine mirehare eraky ty Antananarivo ty mirehare eraky palais fa république bananiera ona tena farany zay république bananiera ambany indrindra no ahitanany zany tsy misy minimum mba atsapana hoe mba misy zavatra taony mba misy zavatra minimum ni fa de zao mbola mitoy atrany ny ina loka ato tranato tsisy loko fa varsono ao raikitra ndray aloha niady amin'iny mandritry ny 30 minitra rangasy Ramatoa fa ianao tsy mitady asa ianao ka ina no asa hitakeo ina ny vola hoentikeo basa mimba mitady miditra any ankizy Nicolas tsy maintsy alora-pitsy ry mama fa raha zany voaroka aiza no antoavako azy eo ino de mitondra ray ny ankizy lahy anankiray zay ony tsy maintsy mitondra an'izao ra-pitsy de rombo général ao anatin'le tokantrano rombo général satria maninona satria ny solombavam-bahoakanao mifandrombaka 5 millions lay solombavam-bahoakanao satria maninona satria zay no nifidiananao azy ka karamboly zay no nifidiananao azy fa en 2020 de mbola iady mivady anao ho feno prandany tare Andramatoa ho solo ranga rehefa mifampijery tsy tadidy tsony hoe ty ve le Patrick bogosgos taloha iny sa ty ve le vadiko tsaratsara taloha iny fa zao simba ny fahasairanana tsisy fitiavana itsony tsisy ninona tsony satria maninona satria lay filohan'ny republika ny fidinao zay natsona hoe R Rajaonarimampianina dia ny fidy prime ministre tsy nisy fifandraisany amin'ny vahoaka tsisy fifandraisany amin'ny lalam-pandrenana fa na de minimum maro tsy nataony zany président de république zany olona 400 ny lista natolotra azy tsika tsy mbola hijery an'izany hoe fa inona moa ny voalazany lalam-pandrenana zany efa ela be ny tsy nisy nijery an'izany satria ny manam-pahaizana amin'ny lalam-pandrenana mpampianatra lalàna no n'autorisé azy mahafinaritra mihitsy le sarisary any amin'ny réseaux sociaux hoe afaka miviola ny lalam-pandrenana ave de mamaly lay ACC hoe ataovy fa tsy maninona zay lay sary zay lay Eric Rakotoarisoa zay lay nambaratsika ombenombieny hoe izy no tsarainy ny tantara voalohany indrindra amin'ny toerana misy an'ity Madagasikara ity amin'ny misy ny malagasy isaky ny misy zaza anankiray maty dia ao anatiny zay Andriamatoa Eric Rakotoarisoa nohony ny famelanana ny fitondrana anao tsinotsinona ny lalam-pandrenana anao tsinotsinona ny lalàna fototra nohony ny nanafoanana ny déchéance nataony solombavam-bahoaka tamin'ny fanitsakitsana lalam-pandrenana nataony zany R Rajaonarimampianina zany satria ilay R Rajaonarimampianina tsy manitsakitsaka lalam-pandrenana ho an'ny zonony malagasy ho an'ny tombontsoany malagasy ho an'ny fianakaviana malagasy ho an'ny zanaky rakoto ho an'ny zanaky rasoa naiza misy azy fa ho an'ny olona manodidina azy caprice mpanambadiana na tamin'ny androndry Emeralda Marcos na tamin'ny androndry tsy fantatro tsony vadindry Mobutu Seseko na tamin'ny androny tsy fantatro izy ny tena dictateur teto ambony ty tany ty ka nanambady tsy hitazena anaovana azy na tamin'ny androny ndreny tsy mbola nisy hoe caprice Ndramatoa ny anendrena premier ministre tsy mbola nisy an'izany teto ambony ty tany ty namana Patrick zay mahatonga atsika iteny zay mahatonga atsika andresy lahatra fa ty fiainany ty tsy natao hoandreo zay mikirakira volany ambony any ity fiainany ty dia tsy natao hoandreo mamadika tandrazana tsy natao hoandreo mamadika palitao tsy natao hoandreo fa natao hoandreo olona zay manana engagement amin'ny firenena manana engagement amin'ny vahoaka karaha mahita andreny mpangataka misafitsarika fitaratra reny mangataka dia alahelo ny fony fa maninona re fa isa reny tompona andraikitra fa maninona no misy akizy
5 taona 3 taona matory ao anaty arabe ao anaty rivotra ao anaty orana fa maninona ny misy an'izany fa maninona ny misy hoe ankizy mianatra any amin'ny CEG amintsika miteny zao dia mivary tena fa maninona ny 70% ny tanora lehilahy mifoka rongony fa maninona ny any amin'ny hôpitaly na coton avy alohanao vola fa maninona ny fandrombana ny manetsina lavaka eny amin'ny arabe ankehitriny aménagement du territoire travaux publics ben'ny tanàna anetsina lavaka dia ifandrombana fa maninona ny lisitra ilay prime ministre no 400 nefa mazapa ny lazainy lalam-pandrenana proposé olona anankiray amin'ny président de république article 54 fa maninona ny olona manam-pahaizana takandry Mazoasy Fredy no lasa tsy manam-pahaizana ka andeha hanolotra anatina lisitra 400 mampianatra sy olom-bavambahoaka mirearea amin'ny fahaizana ananany kanefa dia milomano ao anatin'ny tsy fahafantarana sahala ny mitovy tsisy mahasamihafa azy amin'ny député Nicolas ahoana no ampitovinao amin'ny hoe député Nicolas sy ny Fredy Mazoasy fa mitovy tanteraka rehefa manoloana seza rehefa manoloana vola samy tsisy malala vahoaka ary samy ny posiny ny jerena enjana be mahazo ny vahoaka malagasy namana Mampatrika enjana be satria tsy fantatry ny vahoaka tsony ny repera mandrebireby azy ilay filohan'ny republika ny député ny fidiny manao tsinotsinona azy avoay ny lisitra zay mahita ny listre ny olona ao anatin'ny taratasy dia avoay ho fatabahoaka izany nandray 5 millions avoay ho fatabahoaka izany tsy nandray ary aoka mba hiteny ny mpanao politika aoka mba hiteny ny mpanao politika aoka mba hiteny ny atoko politika manoloana zao zava-misy zao aoka mba hiteny ny Mapara aoka mba hiteny ny TGV aoka mba hiteny ny MMM aoka mba hiteny ny société civile aoka mba hiteny ny TIM satria mila an'izany ny vahoaka amintsika miteny zao mila an'izany ny vahoaka satria tonga ny tamin'ny sabotsy dia samy nafantatra ny rehetra fa nisy fanaovana faux usage de faux tonga ny alatsinainy dia fa adino ny fanaovana faux usage de faux fa voatendry Olivier Mafaly tonga ny atalata manendry gouvernement tany Olivier Mafaly tonga ny alakamisy vita manomboka amin'izay mihinana indray sika tsisy anelingely latsony ataovy daholo amin'izay ny zavatra rehetrarehetra tsy nekeny ngia Jean Ravelonarivo vita iny ngia Jean Ravelonarivo alefaso amin'izay zay mo style nitondrany namana lalatina raha kotondra zafy azy tamin'ny maraina teo alefaso amin'izay ry Claudine alefaso amin'izay ry Mbola alefaso amin'izay tsisy tsony ny sakatsakana rehetrarehetra isika moa dia mbola mijanona amin'izay alanenin'izay Mampatrika tsika dia tsy angina fa tsy maintsy hiteny ary ny an'ny malagasy dia saika fa sanction kapok'Andriamanitra presque isan'andro ny iainany ny amin'izay hoe fantrana sy tsy fisina izay kanefa mino isika ary zay mbola hijorotsika hatramin'ny farany namana Mampatrika fa tsy maintsy ho tsapany malagasy amin'ny farany fa raha ny génération anao no vita aza potena kosa ny génération ny zanakao sy ny zavikelinao